Ataontsika mba hite ho ivy mindray androany. 4h20 foa mbola tsy tonga saina tsara dia amin'ny efatra sasany any tena mitsangana. Atao amin'ny salao ihany matory fa manjary manakitaba amin'ny olona dia avy teo any mihinana sakafo maraina dia mbola tsy tonga saina tsara hoe hitsangana sa tsy hitsangana fa nefa raha tsy mitsangana dia tsy manam-bola dia eto lasa akony handeha akany amin'ny dosy. Tsy tadidiko hoe moa ilay caméra mila averina ilaina manjary tsy azonareo ao amin'ny dosy manjary ohatrany hoe tsy miborosy nify. Lany ary ny kôlgatinay dia sokirina ohatrany any Madagasikara dia rehefa vita miborosy nify dia mandeha misasa piso. Piso tsy maintsy sasana manjary mahasiso ny tsisy rano rehefa tsy fidina. Tsy manana fotoana nosorana menaka tary anaovana Gertrude Jivmy ahony. Lasa manivatsiva amin'iny andro alina be iny tonga ny ampiasana ahony. Tsy maintsy tonga any ahony latsaka sy fahatelony satria amin'ny enina dimy sasany miditra amin'ny dimy sasany miditra dia lasa manokatra zaharery ny ato amin'ny fiasanany ato amin'ny hotely. Tonga dia midina any amin'ny lakozia satria andeha ahandro ny viennoiserie rehetrarehetra izay ho an'ny client satria sakafo maraina. 20 eo ny clientko androany dia lasa akony mampiditra an'izy ao anaty lafaoro 17 minutes io dia ao anaty 17 minutes izay zany mihazakazaka miakatra any ambony andeha amelatra ny sakafo maraina rehetrarehetra satria 5h52 dia efa misy client matiniany hoanana dia lasa izy mihinan-kanina. Dia ato amin'ny chambre froide maka sakafo efa ataony cuisinier amin'ny alina ilay izy dia maka fotsiny dia manivatsiva ny farany ambany dia lasa indray miakatra amin'ny ascenseur io ascenseur io sy tohatra io androany indray manontolo io tokotaniko dia lasa apetraka daholo ny sakafo. Nasorona indray aloha ny akanjo manala akanjo foana fa mafana dia ireny ny fromage dia ny jus sy ny tariny hoan'ny zareo rehefa avy eo. Asiako chrono ihany ny telefonako satria 17 minutes ihany ilay viennoiserie zao dia mirehatra eo. Ny yaourt tsy maintsy apetraka raha lomanana ny dia tsy maintsy mihinana yaourt amin'ny vazandro no cornichon aloha dia tsy azoko hoe mihinana cornichon vao maraina dia ny asiana sotro ny karazana confiture. Lasa maka an'ilay mofo io 5h45 io misy manatitra eo dia avy eo velarina rehefa avy eo fa tsy manam-potoana fa tonga aloha za dia andeha hidina mihazakazaka ny tohatra indray vita ny sport vao maraina vita ny viennoiserie tsara tarehy izy fa tamin'ny voalohany io maikila tsisy ny raisina fa tsy nahay ahako dia arakaraka ny isan'ny client ny isana viennoiserie ataoko dia lasa indray aloha miakatra ny tohatra dia sao dia efa mitazana sao dia efa misy olona noana mofo maraina tia chocolat maison ataondry zareo Nutella maison zany pâte à tartiner dia jerevana tsara daholo ao tsara ve ny rano andrahoana atody ny machine café ny café ataony ao anatin'iny boirana asiana rano mipetrapetraka tsara daholo rehefa efa hidina zao ny olona amin'ny enina normalement efa misy sakafo dia jerena tsara daholo eo ao ve ny sirop d'érable reto ny céréales karazana céréales dia ireo ilay mofo nasiana satroka kely andraisany azy asiana serviette andraisany anazy vita izay dia io ny jus dia vita izay dia lasa ako ny andeha haka gazety maka la clé en birao dia lasa mihazakazaka maka gazety any ivelany efa mba manomboka mazava ny andro fa ny loza dia diso la clé zany efa maika dia lasa indray verina naka an'ilay la clé samy maitsomaitso ilay izy dia lasa naka ilay izy. Normalement efa misy client efa mihinan-kanina dia za andeha hanararaotra hanasa spa lasa aloha mihazakazaka ary mpita amin'ny piscine ary spa hodiovana fito izy mandeha makena efa mazava ny andro maka produit ity produit anampiasaiko dia asiako produit aloha ny WC dia rehefa avy eo vovafako rehefa miasa tsara ilay produit fafako amin'ny papier toilette any amin'izay haricot ilay izy avy eo amin'izay madio ny
fitombina amin'ny vazaha rehefa hipetraka eo ny client moa zany. Dia atao serpillère, lasa ny 15 manao serpillère diovina tsara fa manjary maloto, saona vita izay dia lasa mihazakazaka efa vita daholo ny sakafon'ny client fa ny vilia andria miandriandria eo arosoroso ny sakafo sao dia mbola misy midina folo mikatona ny restaurant ny petit déjeuner dia tsy mandray olona intsony amin'ny folo dia barasan'ireo rehetrarehetra ireo dia mbola misy client zao za mamafamafy io eo aloha ilay vilia miandry io fa amin'ny farany io vao sasako dia entre temps izay amboarina ny couvert ho an'ny rapitso ohatran'izao zany 10 ohatran'iny ny amboariko, mandany fotoana be iny mody jerena hoe mora kely fa mandany fotoana be mihitsy. Dia avelako aloha izay olona taratara amin'ny sakafo fa mandra-pavita an'izay lasa mihazakazaka any amin'ny chambre izay efa lasa dia tsy kiloviko hoe mbola ao hoe dombodomboko sao dia olona manao zavatra hafa ny ao. Ity zao ireo couche izany hoe mbola hiverina tory eo ilay olona dia alamilamiko fotsiny dia diovina, sototomina ny fandriana ahintsihitsy tsara, atao hita hoe nandalo tao dia avy eo jerena ny toilette. Teto izy zao tsy ampy papier toilette fa ampiasainy be angamba ilay papier toilette dia lasa mihazakazaka manatitra n'iny any amin'ny douche rehefa avy manasa n'iny any amin'ny douche soit toilette zahako dia tsy kilovina hoe vita ve, lasa indray mihazakazaka any ambony fa hitako efa misy lakile libre ato ny caverne d'Alibaba ato daholo ny fitaovana, ny lacale porte dia ity koa mbola ireo couche mbola olona ity tsy ireo couche ke fa départ izany hoe olona efa lasa dia tsy maintsy atao aplomb diovina tsara daholo ny rehetrarehetra, soloina ny drap, jerena ny atao amin'ny WC sy ny douche hoe ohatry ny ahoana ny etahany fa de toute façon tsy maintsy sasana, ohatran'izao ny fomba fanaovana papier toilette atao manjamanja ohatran'iny, sorona daholo ny serviette dia andeha hosoloina ny drap sy ny couette, iny ny tena mandreraka manala ny drap sy ny housse de couette. Amin'ny sivy sasana izao mbola manana 30 minutes izay fa vita ny fanaovana ilay drap. Lasa mihazakazaka izay fa tsisy olona intsony ato, lasa indray aloha 15 manao lasa indray aloha 15 manao aspirateur dia rehefa vita izay dia asorina ny sakafo dia barasina ampidinina any amin'ny farany ambany amin'ny folo sasana izany vitako ny manadio any rehetrarehetra dia lasa mampidina mihazakazaka indray miakatra any amin'ny chambre 11h15 eo vitako ny fanadiovana ny any ambany dia manomboka chambre 11h15 diovina tsara ny lavabo sy ny rehetrarehetra ao amin'ny douche. Iny serviette iny mbola protocole be iny fa tsy tonga dia apetraka fa mbola amboarina be. Io zao fandriana efa misy vitako fa atoroko anareo ohatra ny ahoana manao fandriana rehefa avy eo. Jerena hoe ina produit d'accueil tsy ampy dia avy koa ny toilette sy ny douche sasana. Poubelle ny jerena voalohany koa rehefa miditra sao dia misy poubelle 10 nefa ny client vaovao tonga dia hafa baraka. Afindra koatr'izao fotsiny fa tsy dia misy zavatra maloto be dia amin'izay zahako ny tsy manolo an'iny sachet iny fa fotoana ny minitra rehetrarehetra enjehana daholo. Hiditra atao amin'ny chambre anankiray indray zao dia mijery hoe inona daholo indray dia iny zao fa nampiasana iny tasy iny, rehefa ampiasaina ohatr'ireny iny tena mahasosotra mihitsy satria ianao tsy maintsy manasa an'iny dia lany fotoana. Ity ohatran'izao fanamboarana fandriana esorina daholo dia kopahana sao dia misy volovolo dia lasa indray mandeha maka produit le drap atao amin'ilay chambre teo tsy maintsy andeha aprime, atokana ny drap dia atokana ny fonon'ondana sy ny couette izany hoe be dia be ny balotin amin'ny farany. Ohatran'izao manamboatra fandriana apetaka aloha ilay drap, atao misisika tsara manjary efa matora ilay olona dia miainga ilay izy dia ilay à l'aise sisany teo dia tsy tiany dia iny ny couette sokafako ngeza be ilay couette dia avy eo misy lavaka izay ndrasiny jerevinareo hoe iny zavatra iny coin iny asitrika anatin'iny ny tanana rehefa avy eo satria misy lavaka kely iny couette iny dia iny ohatran'ny mampiakanjo zazakely dia sotomina dia velarina. Mandreraka io, tena mandreraka. Lamosina moa izany dia tapaka mihitsy
manao chambre eo amin'ny 10 eo rehefa manao sakafo maraina, dia rehefa amin'ny andro normal tsy manao sakafo maraina dia fara-fahabetsany 120 ny atao. Tena betsaka izany tapaka lamosina sady mihazakazaka foana, mihazakazaka fononondana koa soloina daholo dia atao mahitsihitsy tsara, tena mandreraka. Dia mba atao tsy maintsy mahitsy, tsy maintsy atao ohatran'izao zany ny rythme-ko. Tsisy beauté zany eo fa 15 miasa. Dia asiana beauté ilay izy, asiana coussin mba hanatsara anazy. Dia io ilay serviette esoriko io dia atsipiko ambony fandriana mba hatadidiko hoe tsy maintsy amboarina io. Dia jerena mouchoir, rehefa ampiasain'ny olona ohatr'izao ilay mouchoir iny fa lany zao ty na nisy ndely be ngamba izy dia lasa mihazakazaka maka mouchoir vaovao, boaty vaovao dia apetrako ohatran'izao ny fametrahana ilay mouchoir, atao tsara tarehy ohatran'izao fa tsy mikorotana be. Hitanareo ohatr'izao. Dia ohatr'izao fa mahalomana ilay fandriana, ilay serviette atao tsy midepasy mihitsy izay. Dia iny ahorongorona, firetina tsara, tsy atao voraboraka. Dia serviette anankiroa dia ny fahantelony iny tapis, atao somary mitsivalana kely eo ambony eo iny, sarotiny be ny ato rehefa tsy mipetraka tsara. Lasa aloha mihazakazaka amin'ny 12 misakafo, 30 minutes ihany izay misakafo, 45 ny tozoko noho izy fa toko aingakingana manjary tsy vitako fa mandreraka be tsy vita ilay izy nefa zavatra be dia be dia aleoko ny paozy atao kelikely. Izay moa ny ataony ohatr'izany hoe tia indray izao manao chambre manaraka dia mitovy ihany ny atao, verina foana mandraparivan'ny andro tapaka ny lamosina. Hitsakitsahan'ny ankizy amin'izay lasa manao massage ny ankizy. Dia ohatran'izao ny eo foana ny eo. Dia tsy ampy dité zao ny tato dia tsy ampy kafe satria sotroiny zareo ohatra ilay izy. Dia lasa manatitra ny kafe iny, mila kafe 3 isaky ny chambre. Jerena ny ao anatin'ilay frigo tsy maintsy ohatran'izao ireo avy ny produit ao. Lasa indray mibata, fibatana aloha ohatran'ny fibatana fonjam-by ary ny ohatran'ny dia izay. Misy lavarangana kely dia rehefa maloto io dia diovinao kely. Ity izao nampiasaina indray ilay vera, ity izao ireo couche izany hoe mbola ao daholo ny entan'ilay olona. Lasa indray aloha ihazakazaka aninona iny aka vera satria nampiasaina ilay vera dia lasa any ambany maka vera madio dia apetraka ilay vera satria ilay olona mbola ao daholo ny entany dia ilay vera madio apetraka eto dia asiana ny décapsine. Nampiasaina be ny papier toilette, tsy maintsy mila roa. Dia jerena koa amin'ny chambre anankiray ny ilan'iny coton-tige iny, savazavaina daholo ny chambre. Dia lasa indray aloha manao aspirateur amin'ny chambre rehetra rehefa vitako ny fandriana. Étage malefako par étage, ity izao étage anankiray. Dia rehefa vita sikirina daholo ny maloto rehetrarehetra, ity indray izao chambre anankiray. Hazakazaka aho dia vita io dia idina ny rideau, lasa mihazakazaka makary amin'ny bâtiment anankiray. Dia eto indray aloha chambre ity somary ngezangeza ity chambre ity. Dia mibata an'ireny rehetrarehetra indray. Dia rebelote, verina indray, jerena poubelle, jerena daholo poubelle midosy. Ity izao tsy nampiasaina, mahafinaritra rehefa tsy ampiasaina ohatr'izao satria manakely ny asa. Dia esorina daholo. Ity fandriana ngeza be ity tena mandreraka satria ilay mampiditra an'ilay couette misabaka be ny tanako. Dia ohatran'izao ny dehuilmiako. Tsy manana Porsche iny tômôbilina iny ihany, tsisy hoe mandeha misakafo any amin'ny resto dia izao ny dehuilmiako. Commando ohatran'izao ny dehuilmi. Atao misitrika tsara ny fandriana satria ny ao amin'ny hotely vao miditra amin'ny hotely ny olona dia fandriana tena jerena. Rehefa tsaratsara io dia mba
faly izy. Iny zao nampiasainy kafe dia apetraka amin'ny kafe atao mahitsihitsy tsara. Mila siramamy kafe dia dite anankiroa. Dia lasa indray zany dia hifindra batiment anankiray. Fa ny lamba tsy maintsy ampirimina ihany. Dia rehefa vita ny lamba dia bataina ny drap sy ny couette rehetrarehetra. Miasa ny sandry. Miakatra any amin'ny deuxième étage dia amboatra indray. Ity indray mitovy amin'ilay tao ambany tao ihany fa andriana ngeza be. Dia adiniko ny tenanareo fa ao anaty armoire tsy maintsy jerena hoe misy peignoir ve, dia misy serviette ao an'ilay peignoir ve, dia misy kapa ve. 10 ans chambre farany 10e chambre dia lasa amin'izay efa 15h30 zao lasa manao batelage andeha ampidina an'ireny lamba ireny any farany ambany. Atsipy ohatran'izao efa ho 10 kilao manana anaky 4 sa 5 amin'ireny tositosika. Dia rehefa vita izay dia fako koa. Ity zao ny fandroany. Dia ireny zao mavesatra be daholo dia bataina. Izay ny teneniko anareo hoe commando dia tsy mitondra fanasiana peignoir fa ny fanasiana peignoir tsy maintsy dia nataoko tao anaty sac poubelle io dia tsy maintsy ampirimiko ao anatin'io rehefa any ambany satria kamo be ahako ny vezivezy teo satria kely be ny fotoana. Dia vita izay dia ireny ny poubelle. Dia vita ny poubelle dia avoaka ny lamba lena atao anaty séchage dia ny lamba maloto atsofoka anaty machine dia mody 16h vao mody. Ino Porsche-ko e miandry anako. Lasa mody vady aman-janaka aloha. Mbola hanatitra olona any amin'ny gara amin'ny sasany mandeha 110 fa maika hody tonga ato an-tranonay makaina kely dia hanatitra olona any amin'ny gara 17h30 sady hanao course no haka lasansy fa tsisy lasansy entina miasa rapitso. Tena reraka tena reraka. Tsy haiko hoe azonareo ve tamin'ny 9 maraina niditra tamin'ny 4 vao nirava. Enjana ny lalaoka. Tena enjana mitady vola. Dia mividy lokom-bola fa fotsy ny voloko. Jerinareo nge voaka teto efa 17h30 efa maizina. Izany hoe voaka ny trano maizina, mody maizina. Haka lasansy dia haka gasoil mantsy. Dia izay vao mandeha mody. Dia izay vao mahita ny ankizy. Dia izay vao mandeha hiverina mandro tsara amin'ny rano mafana tsara. Sitrany rapitso manao sasa-piso. Dia ohatr'izay foana. Dia jereo rehefa hariva maizina be sady manjavozavo be mandeha 10 km/h amin'ny enina tonga ato an-trano.